emisaucanao jeso malalo ciacizao fotona mamizao ianaranay antongocao izahay izay pianatrao kuambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao kahirate nyavyaminao itoetsapetsakao ampunayao kuambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao kahirate nyavyaminao itoetsapetsakao ampunayao irate nyavyaminao itoetsapetsakao ampunayao. Falomerabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokany amin'ity alakamisy fa ena ambe folo volana novambra ity lohandirantsika ny amin'ny lesona anio ny vavaksika ry andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao zay mbola nomenao an'izao fotoana izao indray ahafahana maninga ny teninao mangataka aminao izahay mba amelanao ny fahatosoanay tsirairay avy miezaka izahay mba ho amin'ny fahamarinana kanefa tsy tomombana ka mangataka ny herin'ny fanahinao tokoa hanampy anay amin'ny zavatra rehetra aoka tsy hiala amin'ny fifandraisana aminao ny sainay hifantoka aminao fa tsy hifantoka amin'ny olan'izao tontolo izao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fomba hamaritana ny fahaiza-mankasitraka sy ny fahatokiana. Fomba hamaritana ny fahaiza-mankasitraka sy ny fahatokiana. Hoy ny ohabolana toko 7 manao hoe mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voalohambokatrao rehetra ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary oatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Amen. Mampianatra io andinina io fa manana zo amin'ny fananantsika rehetra Andriamanitra. Amin'ny mampanome an'izany azo antsika, azy mihitsy ary izy ireo raha ny tena marina dia tena tokony heverintsika voalohany io zony io ary izy fitahiana anaraka an'ireo rehetra izay manaja n'io zo io. Mariana eto amin'io ity andalanteny ity ny foto-kevitra anankiray izay hita eo amin'ny fifampiraharan'Andriamanitra amin'ny olona. Nametraka ireo ray aman-drentsika voalohany tao amin'ny sahidena ny tompo nodidiny ny zavatra rehetra izay afaka niasa ho amin'ny fahasambarana izy ireo ary ny angavy azy ireo izy mba hanaika azy amin'ny mahatompo ny zavatra rehetra. Tao amin'isa dia nataon'ny tombo ny hazo tsirairay izay nahafinaritra ny maso sy tsara ho fihinana saingy nasiany anankiray izay manokana teo amin'ireo hazo ireo. Afaka nihinana maimaim-poana ny hazo rehetra Adama sy Eva. Fa hoy kosa Andriamanitra momba n'ilay hazo anankiray manao hoe aza hihinanana dia io no fitsapahana ny fankasitrahana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Koa nomeny tompo antsika hozy izy ny harena sarobidy indrindra tany an-danitra raha nanolotra an'i Jesosy ho antsika izy. Nomeny antsika tamin'ny kahalalan-tanana niaraka tamin'ny zavatra rehetra mba ahafahantsika mifaly amin'izany. Fanomezana avy aminy avokoa ny voan'ny tany ary ireo harena tahaka ny hoe volamena, tahaka ny hoe volafotsy, tahaka ny hoe safia izay vato sarobidy fantatsika napetrany teo ampelantanan'ny olona ny trano, napetrany teo ampelantanan'ny olona ny tany, ny sakafo, ny fitafiana. Mangataka antsika nefa izy mba hanaiky fa izy no mpanome ny zavatra rehetra ary no antony io no mahatonga azy ilaza hoe natokako aho izay izy ny ampahafolo ny amin'ny fanananao rehetra ankoatran'ny fanomezana sy ny fanatitra izay tsy maintsy entina ao amin'ny trano firaketako. Io fomba io no nomanin'Andriamanitra mba hampandrosoana ny asan'ny filazantsara. Izy izay tonga malahelo ho antsika mba hampanankarena antsika amin'ny alahelony no niresaka tamin'ny olombelona
ary tao anatin'ny fahendrena no nylazana tamin'ny drafitra izay apetrany ho fanohanana an'ireo izay mitondra ny hafany amin'izao tontolo izao. Koa dia alao hery ary aoka isika tokotokoa ny amin'ny fitantanany ny zavatra rehetra omeny antsika tsarova fa ireo fananana rehetra nanantsika ireo dia mpitatana fotsiny ihany isika fa tsy tompony akory. Rehefa misy ny toe-javatra miseho indrindrandrindra dia matsapa ny olombelona fa nazy ireo zavatra ireo kanefa toy n'ilay mpimaso ihany koa ny ankalana ny ainy. Aoka isika tsiaro sy ankasitraka an'ilay Andriamanitra izay manome antsika na ny fananana, na ny heritsaina, na ny herim-batana, na ny fofinaina ary ampiasantsika tokoa izy ireo ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ilay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, misaotra anao ihany koa izay mampisokatra ny masom-panahinay hijery an'ireo izay tsy nirarahinay na ihany koa tsy niraisinay ho zavatra lehibe. Mangataka aminao izahay mba ampianarinao hanana fotony, hanana fahendrena ka hanaiky ny lamina avy aminao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.